بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Fal tenane miarabatsika anatukatsanay amin'ny firaban olo anatin'ny janna manawi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenatsika mbola mitohy amin'ny fanazavana makasika ad-dua na vavaka. Nambarantsika nanomboka mpaminan'i Adama alayhi salam kam yafa yawm al-qiyama amin'andro zay venatsika mitombotsika Allah subhanahu wa ta'ala olombelo mangataka bokoa tsy mitsahatra mangataka. Fa kanefa tsika mila mahafantatra koa fa hoe boky masina al-Qur'an io boky zay hoe nadosin'ny tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala farany amin'ny mpaminao sallallahu alayhi wa sallam Muhammad. Zavatra jiaby fiainatsika jiaby voarakitra ao anatin'ny boky masina al-Qur'an. Dikan'izay io zany mi-resume fiainatsika jiaby. Ay problemtsika fa voarakitra ao anatin'ny boky masina al-Qur'an. Zavatra ilaitsika jiaby io fahatin'ny boky masina al-Qur'an. Ke ao anatin'ny boky masina al-Qur'an misy doa na hoe misy vavaka zay nampianarin'ny tombotsika azza wa jalla hoe ataovanareo zany vavaka zay. Ohatsy atsika zany mandalo hoe tsy fahasalamana amin'ny vatatsika. Metsika azon'ny problème, tsy problème mety azonaretina zany na mangana loha, na misy be amin'ny vatana, na mety andahavan'ny cancer, diabète sy ny tariny. Allah subhanahu wa ta'ala fa nahazava ao anatin'ny Qur'an ino doa tokony ataotsika ohatsy atsika zany tsy salama. Jevatsika mpaminan'i Ayuba alayhi salam andao vakin'ny imamotsika le aya mahazavazavatra zay bokoa tsika mahazava izy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الشياطين من يخوصون له ويعلمون عملا دون ذلك كنا لهم حافظين وأيوب إذ ناداه ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله لهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مخاطبا فنظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ ناداه ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم. أيوب عليه السلام فمنان أيوب عليه السلام ننزانا كزانا كانت جيفتشيك زي mahawi mandreny mety touché. Ayuba alayhi salam nambara na ulama misy aretina anankitelo zay hoe azo lazaina fa maventy nandalo tamin'ny Ayuba alayhi salam. Vanalohany izy paralysé, vatana tsy afaka mihetsika. Anisan'ino aretina mafy zay. Faharoa zany Ayuba alayhi salam zany tsy vitan'izay koa fa vatana azy jiaby zany lasa carré baibay. Misy problème amin'ny vatana amin'ny hodika zany izy. Misy milaza fa hoe ata biby aza
fa mandeha manokonokotra vatanazy. Ay ny fahatelo Ayuba alayhi salam, jevantsika izy lionazy meritsy lasa miamaya kely Ayuba alayhi salam. Dikan'izany rajevana zany fa hoe ratsika mijery tsy fahasalaman'ny Ayuba alayhi salam, io tena hita hoe le tsy fahasalamantsika mbola maivana mandilitra ny Ayuba alayhi salam. I tsy manana zanaka. Fa kanefa tanatiny 30 ans Ayuba alayhi salam miaina am'le ni'ma baka am Allah subhanahu wa ta'ala. Na soavana azony Ayuba. De le Ayuba nandalo amin'azy tsy fahasalamana, izy zany tsy tena angataka am Allah subhanahu wa ta'ala. Satria izy zany mihevitra hoe aleo zaho koa 30 ans anatin'ny tsy fahasalamana zavy mangataka am Allah zay. Satria za tanatiny 30 ans nomezany Allah asoavana. Niany zany tsapany Allah am zavatra kely ty, andao za manana faharetana. Ela zany. Fa kanefa zany nandalo fo 20 ans. Tsy de niny Ayuba alayhi salam de izy nanangantana am Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ayuba alayhi salam izy nitomany, izy nitalao Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, Rabbi anni massani ad-dur. Ya Allah, mandalo aminaka le tsy fahasalamana zay, fa tena marina fa anao lehibe hinakinaka ay anao zany manome fahasitrana. Le Ayuba alayhi salam izy nangataka doa zay, izy mbola vita doan'ny Ayuba alayhi salam anisan'ny baza amin'ny doa. Atsika mila manao izy atiny fotsika, fa tsy hoe tsika mitena vava fa fotsika zay mila mahatsapa. Le Ayuba alayhi salam izy mangataka am Allah subhanahu wa ta'ala, fastajabna lahu, nambany Allah nivalinay hatakan'ny Ayuba. Nivalinay hatakan'ny Ayuba zay nomezanay zany ino fahasalamana tamin'ny Ayuba alayhi salam. Jiritsika namezany Allah subhanahu wa ta'ala fahasalamana amin'ny Ayuba alayhi salam, ay nampodiny Allah subhanahu wa ta'ala lasa mbona vitany teraka maro koa Ayuba alayhi salam. Zany mahambara atsika mpianao jeny fa hoe manandandra le doa io. Alohantsika tsy midika hoe zany atsika tsy andeha amin'ny docteur, atsika tsy andeha hoe place hoe hôpitaly tsy nitahina. Atsika miezaka zany mandeha manantona hôpitaly, mandeha manantona docteur, fa atsika tsy tokony nataontsika ambanin-javatra hoe le doan'ny Ayuba alayhi salam. Mangataka am Allah subhanahu wa ta'ala zay. Atsika mila fanafody mangata am Allah subhanahu wa ta'ala. Tantara anankiray Musa alayhi salam. Le Musa alayhi salam nantony Allah subhanahu wa ta'ala za tsy salama nambarany Musa. Nambarany Allah leva kakazo igny. Nilainy Musa kakazo, nohaniny Musa kakazo igny, de nahazo fahasalamana Musa alayhi salam. Le Musa alayhi salam nandalo koa zany tsy salama fotoana vitsivitsy. Izy deky nandeha nangala kakazo igny nalainy Musa deky fanahoaniny. Jevany tsisy fivoarany taminazy. De iny nambany Allah subhanahu wa ta'ala tamusy, ya Musa, anao mihevitsy kakazo manome fahasalamana? Tsia, fa za no manome fahasalamana zay. Ka deka hoe fahasalamana ampelatana Allah subhanahu wa ta'ala, izy manome zay tiany omeny. Fa atsika mila mangataka. Ay nisy lehilahy anankiray zanany zany nandalo aretina mafy tsy fahasalamana zay. Izy ndraiky zanany miezaka isanandro mampody 100 fois hoe Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Nampodiny betsika ndraiky zanany, alhamdulillah tatiny 1 mois zanany nahazo fahasalamana zay. Dikan'izany io zany amin'ny fotoantonao docteur fa tsy manampy olo ty nefa tsy possible koa mahazo fahasalamana zay, fa Allah subhanahu wa ta'ala izy manome zany fahasalamana zay. Fa ampoditsika matetiky zany doa zay, Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Io doa hoevantsika aretina anankitelo nandalo tamin'ny Ayuba alayhi salam. Vonalohany izy zany tsika nino tsy salama zay, manana paralysé, problème au niveau ny vatana zany, ay tsy vitan'izay koa problème ny Ayuba alayhi salam, izy lasa niny leonazy meritsy. Fa tamin'ny alalan'ny doa io nanavotany Allah subhanahu wa ta'ala izy. Ka am manaraka ndray, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.